fanolanana zaza tsy ampy taona telo isan'andro no iarany. Fandriam-pahalemana an-dranomasina omena ho saniny vahiny hoy Zafy Mahova Serge. Filomarika ara-valomanana miantso ny malagasy rehetra hiaraka ambolihazo. Manatitra ny arabatomkilasy tongova fitonga soindrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany ankafatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny ona manokana tamin'ny flora valomanana marika teny faravohitra Androany ireo olom-bofity tamin'ny anarany antoko tiako i Madagasikara. Nandritra izany no namafisa ny filompanorina ny antoko marika valomanana fa hiatrika ireo fividianana manaraka rehetra eo ny antoko. Nambarany ihany koa fa manana andraikitra feno amin'ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra eny fotony ireo tompona andraikitra ireo amin'ny fisoratana sy fanamarinana ny anarana ao anaty lisy mpividianana izay katona ny 12 febroary ho avy izao eny anivon'ny Fokotany. Tati-baovao Germaine Moenjanahary eo amin'ny sary sy rindran-tsary Mano Randriamalala. Anavotra ny vahoaka malagasy sy amerina ny firenena ho tandalana no tanjotsika hoy ny filomarika valomanana teto faravohitra Androany raha niona tamin'ireo olom-bofidy eny fotony tamin'ny anarany antoko timy. Miomana tanteraka amin'ny firosoana ho amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka ny antoko ankehitriny. Tanjona ny azahoana maro anisa eo amin'ireo fifidianana rehetra mba ahafana manova ny fiainam-bahoaka sy fanohizana ny tolona efa natao ho hatrany ny fanazavana. Tsy maintsy andray anjaritsika ary ny fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana dia ho fanohizana ny tolona izay efa napetrakantsika hoe amerina Madagasikara ho fanjakana tandalana. Ho fitsinjovana hatrany ihany koa ny fiainany ara-politika ny antokontsika sy ny mpikambana ao amin'izany antoko izany. Ho fisakanana ny mpitondra ankehitriny anjaka tokana ka anao izay tiany atao. Ho fanomezana sehatra ny malagasy tsy makasitraka izao fitondrana izao dia tsy maintsy manao araka izay ataontsika mba azahoantsika maro anisa amin'ny parlementaire sy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Izany dia tsara raha miomana hatrany isika amin'ireo fifidianana izay hoetrena toy ny communal sy ny législative. Ny tanjona dia ny azahoantsika maro anisa hoe ampinareo teo ao amin'ny antemo era-pirenena sy ny azahoantsika ny ben'ny tanàna maro anisa sy ny mpanolo-tsaina. Tsara raha tohizana ny firaisan-kinantsika ny fiarahana mba azahoantsika antoka fa tena mirahina tokoa isika. Tsy isy fihodinana faharoa ireo fifidianana atrehana manarakeo. Noho izany mila mailo ny rehetra amin'ny fiatrehana izany. Tsy afaka mifidy raha tsy efa voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ka nanomezany toromarika mba anentanana ny olom-pirenena malagasy ho amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana mialoha ny 15 febroary izao. Ka ao anatin'le raliny tsika izao amin'le fotoana fanavoizana azy révision annuelle de liste électorale. Samia manao araka izay azo atao daholo ianareo manentana ny olona fa tsy hoe ireo mpikambana amintsika ihany no entanina fa izay olona rehetra eo tanàna ao amin'ny Fokotany mananjo hifidy dia tokony hisoratra ny anarany satria ny taux de participation antsika na ny tany tonga mifidy ny tena zava-dehibe mihitsiny dia mino sy manantena aho fa dia anatanteraka an'izany ianareo. Ankoatra izay dia miantso ireo se Fokotany anao ny asany niaraka ny tokony ho izy ny filora valomanana. Betsaka manko izy ireo olom-pirenena fantatra ireo lehibe Fokotany fa tsy manohana ny fitondrana ka ailika ireo se Fokotany ary inina tsy ampidirina anatin'ny listra na dia efa tonga eny anivon'ny Fokotany aza. Maneho ny fahavonona ny atrika ny fividianana ho avy araka ny toromarika nomen'ny Front National ny antoko tiako Madagasikara ireo mpikatroka eny fotony. Efa miparitaka sy mampita ny toromarika amin'ny Fokotim sy Komtim ireo distim nandray ny toromarika. Mandray anjara mavidika amin'izany ohatra ny eo amin'ny distrika ny Manjakandriana. Fanampanazavana. Manana andraikitra zany zay manana didy zay manaparitaka an'izay aingana. Voalohany aloha ao ilay hoe mba mandeha misoratra anarana any amin'ny Fokotany ao amin'le hoe ralina le hoe fanavoazana isan-taona ny lisitra mpifidy zay maika dia maika satria ohatra ny mifarana 15 febroary io
dia ny amty herinandro roa voalohany ty azo dia mitety ny distrika rehetra atao anatin'ny Manjakandriana manao fanentanana vonona foana ny tokotoko Madagasikara zany satria ndia hampianatra ny olona ndia hanentana ny olona dia hanomana ny olona ty amin'ny bazy ny andresy fa tsy misy eritreritra mihitsy hoe horesika mbola andatsana ihany dia zany no ampitavana ity manomana mampianatra ny olona ary zao a hoe zao a ny zavatra manina teny zao mba tsy ho tapoka be a rehefa tonga ny fotoana izay amoahan'ny tompona ndraiky tsara fanjakana sy ina no atao zany fifidianana rehetra zany. Eo amin'izay vavaoan'ny politika izay ihany nampatsiahy ny lalàna mifeny solombavam-bahoaka ny teo anivon'ny anteny meram-pirenena manoloana ny ministry ny fitsarana no mafisina izy ireo fa tsy misy depute azo samborina sy tsaraina nandritra ny fionana teo amin'ny mpikambany gouvernemanta sy ny depute no namafisan'ireo solombavam-bahoaka ny fisiany io lalàna io androany. Germaine Menjanary, Manora-Andriamalala. Tsy hoe tsy maty manota akory ny solombavam-bahoaka fa misy lalàna mifesy miaro azy. Teo anoloan'ny mpikambany gouvernemanta rehetra no nampatsiasina na mafio ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena izay nitarika ny fivoriana androany manoloana ny fisamborana sy fampiakarana fitsarana solombavam-bahoaka. Novakiana ampahy be maso hoen'ny ministry ny fitsarana sy ny ministra mifehy fibaikoana ny gendarmerie-pirenena ity lalàna ity androany ka ny mpitantsoratra no solovava namaky izany. Tsy misy solombavam-bahoaka na dia iray azo enjehiny, karohiny, samboriny, tanàna-ponja na tsaraina no ny hevitra na posany na ratsabato nataony teo ampanaovana ny asany. Tsy misy solombavam-bahoaka na dia iray azo enjehana sy samborina no ny heloka behivavy na heloka tsotra mandritra ny fitaom-pivoriana raha tsy nahazahon-dalana tamin'ny antenimera raha tsy hoe tratra ambodiomby. Tsy misy solombavam-bahoaka na dia iray azo samborina ivelan'ny fitaom-pivoriana raha tsy nahazahon-dalana tamin'ny birao amin'ny antenimera raha tsy hoe tratra ambodiomby ny fanenjehana nomena alalana na ny fanameloana tanteraka. Afaka manao fitarainana atsoratra any amin'ny birao maharitry ny anteny-meram-pirenena izay rehetra olona manana fanamariana momba ny tsy fahavitan'ny solombavam-bahoaka iray ny asana kinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipriany mikasika ilay raharaha ny birao ao anatin'ny telovolana. Zay mba tiana ampatsivana tena mahety moa dia mato prime ministre sy anareo mpikambana amin'ny gouvernemanta dia miezaka hatrany mba hisy ny fiara-miasa eo am-panatanteraka sy ny solombavam-bahoaka ka dia ampatsarivina zany satria dia tsy aferina solombavam-bahoaka teto tratra zany solombavam-bahoaka no samborina ary tao anatina fivoriana ara-potoanan'ny parlemanta ny député fetra Ralambozafinbololona sady filoha-hevitry ny vondrona parlementaire tioky Madagasikara. Mbola miandry ny didim-pitsarana hatramin'izao ny tenany. Mazava ny voarakitry ny lalàna ary samy nandre izany ireo mpikambany gouvernemanta sy ny ministry ny fitsarana ka everina fa hiantra io lalàna io amin'ity solombavam-bahoaka ity dia ny ahafahany madidio amin'ny raharaham-pitsarana raha ny fanazavana. Raha nisy ny fisamborana any solombavam-bahoaka fetra zay voafito amin'ny boribory-tany fahadimy tao anatin'ny fanehoan-kevitra dia ny samborana tsy nahazoana lalana tetỳ anivon'ny anteny meram-pirenena. Kanefa dia nampatsiahy moa zany androany andriamatoa filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena eto Antananarivo izay misolotena Vonjimaika, mpisolotoerana Vonjimaika, Andramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena dia nanitrikitrika mihitsy izy fa tsy misy solombavam-bahoaka azo enjehana na samborina indrindra ao anatin'ny fitaom-pivoriana raha tsy azahoana lalana amin'ny alalan'ny birao maharitry ny anteny meram-pirenena zay vao azo samborina ny solombavam-bahoaka dia mahalasa eritreritra zany hoe aza atao misy tombo sy ala solombavam-bahoaka fa rehefa solombavam-bahoaka dia mitovy daholo na avy amin'ny fanoherana io na avy amin'ny fitondram-panjakana satria rehefa solombavam-bahoaka dia manana ny zoa sy ny sata mifehy azy daholo. Dia misy matoky zay zany fa hisy ny fepetra mifandraika sy mifanitsy amin'izay mahakasika ny solombavam-bahoaka fetra izay nisamborina sy nampandalovina tamin'ny raharaham-pitsarana. Raha tsy ahivina tokoa manko dia nisy solombavam-bahoaka iray voarohirohy no niresaka vary simba tao Mahajanga saingy no ahafahana madiodio teo anivon'ny fitsarana no ity lalàna ity. Nanefisaorana manokana ny ministry ny fitsarana ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena nanoloana izany. Andrasany maro arak'izany
ny fanampahan-kevitra ho raisiny eo anivon'ny fitsarana momba ny solombavam-bahoaka fetra lalambozafombololona na ampitovy ny mahasamy solombavam-bahoaka na tsy. Ny fanatrika tamin'ireo solombavam-bahoaka moa androany praiministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian fampahafantarana sy famelabelarana ny politika kabe ny fanjakana no ladinika teny amin'ity lapany demokrasia ity androany. Tsikaritra ho somary vitsy kosa ireo solombavam-bahoaka niatrika izany teny antoerana fanadiadiana. Naharitra oratelo ny fampahafantarana ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE tetsy amin'ny lapany Tsimbazaza. Petsaka ireo tetikasa nampanantenaina sy voarakitra toy ny fananganana usine mpanodina fako, ny fanamboaran-dalana maromaro sy ny fanarinana ny orinasa jirama. Raha eo ihany koa ny filazana ho fahavitana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fampitomboana ny velarantany ho volena. Ankoatr'ireo ny fanohizana ny fijarana jirona koa. Ny omaly tsy miova ny zavamisy hoy ny solombavam-bahoaka any Ratsimbazafy manoloana ireo tetikasa-panjakana ireo. Tsy niova firy ny politika apetraka ary manampitrotraka ny fanaovana azy ho resabe tahaka nisy teo aloha koa ny fanazavany ity solombavam-bahoaka ity. Nisy ohatra raisiko anankiray ny hoe ny fantarana ny velarantany ho volena nefa ny fanjakana etsakilany dia hitantsika ihany koa fa miazakazaka amin'ny fanotoran-tany eto amintsika. Izany zany dia hita hoe zavatra mifanohatra amin'ny politika izay entina velabelarina ety anivon'ny antenimieram-pirenena ny zavatra mitranga eny anivon'ny fanatanterahana izany asa izany. Mbola tazantsika ho ihany koa no hoe fampitomboana ny fizarana n'ilay atsotsika hoe ajiron'akoho. Raha izay ny fomba tsotra ilazana azy. Izany hoe ilay politika mpanjakana toy ny fanatanterahana ny tetikasa sahofika ohatra dia toa tsy manana n'ilay antsona hoe volonté politika ny fanjakana hamita sy hanafaingana an'izany tetikasa zany fa apetraka eo ilay tetikasa dia rohitina taona maro dia amin'ny alalan'ny fanomezana jiro tahaka an'ireny hoe jirona-koho reny no hitatsika zany mba hoe fanomezana jiro isa-tokantrano. Izay hita fa politika mpanjakana tsy makany amin'ny tena hoe fampandrosoana marina fa ao anatin'ny vonjy-tavanandro sy politika seho ivelany fotsiny ihany no hita amin'ity programa izay nentiny Andriamatoa praiministra tety anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Azo fitinina zany ny hoe tsy ahita fandrosoantsika maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena raha izao fomba fiasa ny gouvernement ankehitriny izao, ary mbola mafisoketona ny hoe efa ny maro anisa tety anivon'ny antenimieram-pirenena no nametraka ny tsy fahatokisany an'izany praiministra sy ny mpitsambanao anivon'ny gouvernement zany teo aloha, dia mbola ny maro anisa amin'ireo mpitsambanao anivon'ny gouvernement nefa no mbola miverina no tendrena indray ka asoahana ao anatin'izay ny tsy fahalavorariny ny lafim-pitantanana hoe makany amin'ny lafim-pitondranana hoe mirindra sy mandroso fa vao maika aritsika ahina ny itondran'izy ireo any amin'ny fiemorana indray amin'izay lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy izay. Raha nitazana teto Tsimbazaza dia betsaka amin'ireo solombavam-bahoaka no tsy tonga niatrika ny fivoriana androany. Antony rona ny fanazavana azo avy amin'ireo député sasany dia nidisadisa n'ilay fitsipaham-pitokisana efa nitranga tamin'ny taondasa sy ny fahatsapana fa resabe fotsiny zavatra hitranga fa ny vahoaka hiady mafy antrany eo amin'ny fiainana. Manodidina izay vaovao izay ihany mitovy tsy misy valaka amin'ny politika mpanjakana kabeny tamin'ny 5 taona lasa izay tsy nahomby ihany ny politika narosiny lehibe ny gouvernemanta hoy ny miara-manonjy androany. Izao fa mikoropaka amin'ny fanenana ny tampahantrana ny fanjakana ary miantso ny rehetra iraina kanefa andraikitry ny mpitondry izany hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Avitra Solondrabe, Andry Rakotomalala. Omaly tsy niova ny politika mpanjakana kaben'ny fitondram-panjakana. Dika mitovy tamin'ny 7 sy 4 arivo ihany naroso tamin'ireo solombavam-bahoaka amin'ity taona 4 sy 4 arivo ity. Tsy nisy tratra ireo tanjona napetraka izay porofon'ny tarehimarika samafy raha tsy lazava tsy nikolokolona tsikafin'ny Transparency International Initiative Madagasikara fa tsy niotra ny 5 amin'ny 100 ny salanisantsika. Ny fahantrana sy ny tsy fisiana asa manginy fotsiny. Velo rano 3 nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo. Izay mbola fototra no mbola fototra io renan'ny politika kapoben'ny fanjakana avadika io programa nasan'ny gouvernemanta.
andry telo lehibe hoy ny prime ministre androany maraina no ifotoran'io fandaharan'asa io de eo no hoe loharanokarena mifototra amin'ny olona fampiroboroboana indostria sy fanodinana raha toekarena raha fahaiza mitantana zay raha isitsika hoe ilay zavatra amin'ny akapobeny be mihitsy e de napetrany ihany ko hoe am'izao fempitaona 424 724 zao de ny fampianana ny fahantrana ny fanatsarana fa efa mividy mivahoaka famoronana asa fanatsarana fitantanana fanamafisana ady amin'ny kolokolo ny dikan'izay de mbola manamafy an'le resako teo fa niry hoe ilay zavatra rehetra efa novoizina teo aloha ihany sa hoe zao ve le fitondram-panjakana zany vao tena mahita hoe mila ena ny tamin'ny fahantrana eto Madagasikara de mahita tsika hoe tafiditra ao anatin'ny ilay programme an'asa le fandaharan'asa zay lazain'ilay lehibe ny gouvernement teto a le hoe filana ny firaisankina ho an'ny ady amin'ny fahantrana firaisankina an'iza marina fa vahoaka efa antsoina ho amin'ny firaisankina amin'ny endrindrehetra fa ny ady amin'ny fahantrana anjaran'ny gouvernement no mametraka ny paikady rehetrarehetra atratrarana zany tanjona makany amin'ny fiainan'ny tany fahantrana zany fa eto a de efa ndresantsika nandritra ny taona maro no hoe le fanjakana de la ny andro manome trondro ny vahoaka fa tsy manome fitana tamin'ny alalan'ireo hoe kalitsinjo inona avy izy ireny faniry tosika fameno izay natao fialana bala moa tamin'izany fotoana zany resaka covid fa ao anatiny ty teboka voalohany izay lazaina fa loharanokarena mifototra amin'ny olona ity capitale humain de mbola zay ihany no eritreretin'ilay fitondram-panjakana fa ho vahaolana voalohany entina miady amin'ny fahantrana ho sarotra nefa ny anarenina ny toekareny Madagasikara anatin'izao rivotra politika izao tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana iarahana mitady vahaolana ampandrosin'ny firenena ny tokony jerena fa ny mpanao gazety James Ramarson sady efa filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety teo aloha no isolitena ny mpanao gazety eo anivon'ny filan-kevitra ambony misy sanana demokrasia sy ny tanitandalana na ny HCDDUD Ratsahifina dia mpanao gazety folo no votana tamin'ireo nirotsakovidina ho solitena ny mpanao gazety eo anivon'ny HCDDUD raha ny fampahafantarana natao ny ho lavitry ny mpanao gazety ary androany no nirosoana ny fifidianana. Vaovao manodidina ny tontolo iainana miantso ny malagasy rehetra iara isalasy ho tonga maro amin'ny fambolekazo ho tontosaina ny sabotsy ho avy izao hoe tsy merika sinina ny flora avalomanana marika tsy ho an'ny mpikamba ny antokotsika Madagasikara irery ihany anefa ny antso fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa iroapona eto Analamanga. Germaine Mejanary Mano Randriamalalo mitatitra ny vaovao. Afanana migaingaina rivotoza mahery vaika atsika mamanala fikorotana ny toetany santionany amin'ny vokatry ny fiovaovany ny toetrandro ireo ny fambolekazo no hitan'ireo manam-pahaizana fa vahaolana iadina amin'ny fiovaovany toetrandro sy ny toetany satria miaro amin'ny fiotsahan'ny tany manampy ihany koa amin'ny fanangonany tany rano miaro ny nofotany raha tsy teny afa-tsy ireo manana adidy feno amin'ny ady amin'ny fiovaovany toetrandro izay miaina mivantana eto Madagasikara isika rehetra toy ny rivodoza matetika sy mahery vaika ny ahintany maharitra ary ny fiakarany avony ranomasina izay mampididoza amin'ny fiainany vahoaka malagasy rehetra manoloana izany indrindra no iantsony filomarika ravalomanana ireo tompon'andraikitra sy ny mpitarika tima rehetra eny fotony eto Analamanga ifandrimbona amin'ny voly azo atao eny Amerika Sina ny sabotsy izao tsy natao an'ny mpikambana tima ireriany nefa nietsika fa iantsona ny malagasy rehetra monina eto Analamanga koa manintana ny rehetra aho mba samy tonga ary eny fa tsy eo anatin'ny tokotiako Madagasikara ihany fa dia ny any olon-tsotra ny mpiaramonina samy andray anjara andray andraikitra ary anefa ny didy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindrindrindra fitsinjovana ny fivovan'ny toetrandro izay misy amin'izao fotoana izao milaza aminareo azy zao fa hoe mahatonga ny isany n'ilay fivorimana eran-tany izay natao tany Dobay farany teo iny izay mba hitsinjovana ny fivovan'ny toetrandro satria mimafana ny toetrandro eto ambonin'ny tany dia mitsonika daholo glasy ireo dia miakatra ny ranomasina dia mitondraka
raha mahita zao atsika ny amin'ny ny faritra any amorondavany de efa nikohany ranomasina daholo a ny sisiny morotsiraka toy zany ko ny any Maroantsetra. Ino mahatonga an'izany? Satria nitsonika ny glasy any amin'ny pôle nord any dia miakatra ny rano, ary efa miakatra ny rano a ny ranomasina zany tipresahana, de iny a mikoaka an'ilay tany de mandrava azy. Noho izany isika eto Madagasikara de amen'Andriamanitra tombontsoa anankiray ngeza be, satria raha ohatra ka jerena amin'ny ankapobeny de manana toetrandro zay tena mety amin'ny famokarantsika, ary tsy maintsy ezakitsika ahitantana sy andrindra ny fampiasana ny rano. Tsy andany lavitra koa rehefa tsy a Maorisy. Ao Maorisy de tena sarotra be amin'izareo mihitsy ny tantana ny rano na le gestion rano, satria lasa makany anaty ranomasina daholo ny rano. Eto amintsika ohatran'izany. Inona mahatonga an'izy? Satria tsy voaro a ny tany de koandrika atsanga ozy ny sasany. Raha ohatra tsika makany aloatra de tena hita mihitsy fa tena simba ny tatadrano rehetra voniny atsanga filazana azy. Iny le drano iny zany koan'ny orana rehefa avy ino na misy an'le rika de lasa makany any amin'ireny tatatra reny de tsy maintsy esorina reny rehefa avy eo. Mba hiarovantsika an'izay fivovan'ny toetrandro hoe avy be ny orana, misy tondra-drano vokatra zany a de misimba ny fambolen'ny tantsaha, misimba ny fotodrafitrasa zay efa vita. Amboly azy sika amin'ny asabotsy ny fambolekazo zay ataontsika de mba handraisantsika anjara amin'ny fiarovana zay fivovan'ny toetrandro zay. Eto Madagasikara de manana tombon-dahany ngeza be mihitsy tsika, satria manana toerana zay tena azo arovana tsara tsika, fa saingy an'le hala no ripaka maina de tsisy miaro tsony le nofotany. Noho izany a manentana atsika mba ho tonga. Tsy eto Analamanga ihany no isy fambolekazo karakarainy timy, fa isy etsika ihany koa manerana any Madagasikara raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray isha mivoaka ny feo ankehitriny fa misy fikasana ho fanomezana amin'ny ampahany orinasa vahiny ny fitantanana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina eto amintsika. Mampanay mafy izany ho ny mpahay-toekarena Serge Zafimahova, kanefa azony malagasy atao tsara ny mitantana sy misahana izany. Fanadiadiny eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mampametra-panontaniana ny fihetsiky ny mpitantana ny orinasa Société d'études de construction et de réparation navale na ny SECREN ao antsiranana hoy Serge Zafimahova. Raha ny vaovao dia nisy manamboninaitra frantsay nandalo teto Madagasikara, nizahany zavamisy sy nijery izay azo ifanarahana. Vola hatrany amin'ny 3.7 miliara ariary no ilaina anarenana ny fahavoazany SECREN. Arak'izany dia mitady mpiara-miombona antoka stratezika ny SECREN ka orinasa vahiny miisa 3 no namaly ny antso na ny appel à manifestation d'intérêt. Ankoatra ny fanarenana ny SECREN dia eo ihany koa ny fanamafisana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana an-dranomasina hoy ny fanazavana. Azo ny malagasy atao tsara ny tantana izany hoy ny fanazavany Serge Zafimahova. Apiditra orinasa frantsay ao anatin'ny capitale 5 amin'ny enimpolo isan-jato ny capitale zany anampidirana orinasa frantsay, de 5 amin'ny 30 sisa ny malagasy à travers SECREN. Voalohany aloha tafika frantsay tay anana toby famarana eto Madagasikara. Ny any Frantsa manko ny tena mikarakara ny resaka ataontsika hoe resaka sambo io dia ny hoe DCAN zay efa tao Diego taloha, ka ry zareo ta hiveriny eto. Za zao nisy fotoana nalefa ny président Zaf tamin'ny fotoanandrony nanao négociation tany Corée du Sud hoe tokony nanao aka sambo de guerre. Io sambo de guerre io zany sambo ataontsika hoe le atsoky hoe porte-avions du pauvre, satria sambo ray lehibe fa hélicoptère ray ihany. Tsika tsy atakatra an'le hoe fenroplanina le porte-avions, le hélicoptère ray afahantsika miaro ny zone économique exclusive amin'ny Madagasikara. Fa maninona tsy nitafika gasy hiatsantsany sambo kely tsy afaka mandeha ary amin'ny mpivoan'ny ranomasina ary satria iny vedette rapide. Fa mila zany tsika sambo de guerre sahaza amin'ny Madagasikara. Tokony sambo de guerre antafika malagasy
miaro ny sistany malagasy a raha zany mivoaka foana ny arenatsika hoe bois de rose resahanao zany tsy maintsy chambre de guerre gasy miaro ny sistany gasy zay le resahako hoe azadino a 700 millions à 800 millions de dollars isa-taona ny trafika trondron-dranomasina zay tsy misy mity satria amin'ny fanjakana malagasy sao de verinareo hoe bois de rose fotsiny mivoaka eo amin'ny samby eo fa ny ao anatin'ny ranomasitsika eo tompoko zay trondro vezivezy eo a isa-taona 700 millions à 800 millions de dollars amin'ny vola veritsika mifamadika tanteraka ny iran'ny mpanakanto malaza hoe i Comore niverina ho kolonia i Madagasikara no miverina tanteraka ho kolonia ankehitriny hoy ny fanazavany zary tsy misy tombotsoan'ny vahoaka malagasy intsony eto hoy ity mpanao politika sy mpahay toe-karena ity fototry ny fitantanandrara-panjakana ny komina ka tsy tokony atao atsirambina ny fametran'olona isan'izany ho ny mpahay momba ny fitantanandrara-panjakana Julien Andriamorasata androany ho zava-doza ho an'ny fitantanana rara-panjakana raha toka lany ao anivon'ny antenimiram-pirenena ny fikasana nokatra ny fametrahana sy fanendrena PDS ho an'ireo tsy mpiasa-panjakana ambony ho iatran'ny nambarany fanampanazavana ho zava-doza raha toka lany eny anivon'ny antenimiram-pirenena lalàna mametraka fa tsy ho voatery ho mpiasa-panjakana ambony no hotendrena ho filohan'ny delegationna manokana na PDS hitantanany komina hoy ny fanazavany ny mpahay fitantanandrara-panjakana Julien Andriamorasata raha ny tokony ho izy aza dia administrateur civil ny tokony hotendrena amin'izany toeran'izany satria iankinan'ny fiainam-bahoaka ny vondrom-bahoaka paritra mandritra ny fotoam-panendrena adidy-goavana no sahan'ny PDS ary izany no mahatonga ilay lalàna napetraka teto hatramin'izay fa tsy maintsy mpiasa-panjakana ambony vao azo tendrenina amin'izany andraikitra izany ho iatran'ny fanazavany mission le PDS nge ho an'le commune tsy misy maire zany dia anomana ny élection zany hoe mila olona manana traikefa zany mila mpiasa-panjakana zany PDS ary zary manao proposition mihitsy tokony administrateur civil en chef zany farafakeliny zany raha amin'le commune na amin'le chef lieu zany amin'le andre zany zay no tiako resana satria ny mission andreo anomany élection tokony neutre zany ary anarina ny administration ihany koa zany ny mpiasa-panjakana fotoana fo engely izy koa mba olona manana traikefa nitady tsara fa zany administrateur civil zany tsy hoe za akory fa mba mabatatra fotsiny hoe zany nianatra tany amin'ny école zany rehefa nahazo master 2 zany na maîtrise dia mbola nianatra taona maro zany tany amin'ny école nationale nianatra presque ny administration makany amin'ny collectivité zany resahako administration territoriale générale zany ankapobeny ka hoy hoe sosikevitra fotsiny na hoe tokony ajanona ho mpiasa-panjakana ihany ny PDS noho le mission délicate noho le asa mafia ohatrehany hoe fa tsy olona mbola hitsapatsapa indray olona tsy de manana traikefa za tsy miteny hoe tsy manana traikefa zay olona petraka eo fa mbola mety tsapatsapa iny ary mety hisy considération politique amin'ny fanaovana ny élection ka za mba hoe mba eritreritro za manokana zany aloha mba olona mpiasa be de be mpiasa-panjakana eny anivon'ny reny région eny anivon'ny reny préfecture eny district reny petsaka tsy de mila loatra hoe tsy misy mpiasa-panjakana zany olona manam-pahaizana indrindra fa ny corps ministère de l'intérieur taloha 1991 zegny nisy mouvement général teto na tonga ny fitondran'ny président paix à son âme président Ratsiraka lasa iny dia nitsofoka ndray ny nametraka délégation spéciale ny fitondrana tamin'izany fotoana zany nanarina ny administration zay vao nitsofoka ny élu tiako azavaina mantsy fa tamin'izany fotoana zany ange tamin'izany fitondrana tamin'izany fotoana zany ange olona chauffeur na sous préfet nge lasa président findroniny satria zay izy mivoafidy mila olona manana attitude tsara sy qualification no olona tokony tantana ny administration raha ny feo mandeha eny anivon'ny antenimiram-pirenena dia anjarany maro anisa ihany ny fahafana manapa-kevitra hoy resolombavambahoaka sasany raha ho an'ity mpahay fitantanandrara-panjakana ity dia tsy mety ho an'ny fitantanandrara-panjakana raha toka olona tsy manana fahaizana manao an'izany no apetraka sy hotendrena tazona andraikitra fototra toy ny PDS
Niteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ny tamazotranty sosialy ary ireo haino aman-jery isan-karazany ny fitobian'ny fako miavosy atsy amin'ny digina nosipatrana atao ry ny fitarenana lava reny manoloana ny fofona maimbo sy ny aretina teraka izany nandray andraikitra tamin'ny fanesorana ireo fako be ny gouvernoura ny faritra Analamanga mifaomaofao ary tsy mipetraka raha ny tokony ho isy ny anjara asa ny tsirairay hoy ny mpanao politika iady avy amin'ny antoko Front de Libération Nationale na ny FLN raha nitondra ny fomba fijery ny mikasika ny raharam-pirenena mializazy nombana taiziny ana no mitatitra ny antsipirim-baovao. Taorian'ireo tabataba sy fimenomenomana isan-karazany nataon'ireo olom-pirenena na teny anivon'ny haino aman-jery izany na teny anivon'ny tambazotra sosialy nandray ny andraikitra tamin'ny fandraofan'ireo fako be miavosa ny bana ny arabe tety amin'ny digina nosipatrana ny gouvernoura ny faritra Analamanga rehefa tsy nanao ny asa niaraka ny tokony ho izy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Razoina ny zavamisy nisy any vahaolana saingy ny vahoaka no napahoriana tao anatin'ny fofona maimbo sy aretina mataonany. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe nanomboka oviana no nisahana ny fandrofana fako ny gouvernoura mifamaofao ary tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny anjara asa ny tsirairay eto amin'ny fitondrana sy eto amin'ny firenena hoy ny nambaran'ny mpanao politika iada raha naneho ny heviny mikasika ny zavamisy. Tsy mirindra ihany koa ny rafitra sy ny teknika hitantanana ny fako eto amintsika hoy hatrany ny nambarany. Ny olan'ny fako aloha eto Antananarivo zany dia lasa olan'ny fitondram-panjakana Ray Manontolo satria hatrany amin'ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernoura dia mandray antanana amin'ny olan'ny fako na Antananarivo. Raha ma-Antananarivo azy hatramin'izay dia fantatsika tsara fa ny fitantanana ny fako no tsy mety eto ary ny fomba fandrindrana ara-teknika ny fametrahana ny fako eny an-dralanitra no mahatonga ny fako tsy afaka ampidirina eny zany hoe le olona teknisianina mihitsy zany no tsy misy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny ty fitondrana ity. Mahasotra fotsiny amin'izao fotoana izao dia hoe ilay olona tsy nanana traikefa ara-teknika ny tatana ny Antananarivo renivohitra momba ny fahadiovana io dia napetraka ho minisitra. Eto Madagasikara dia raha antsika mahita fa tena famaofao be ny fahefana ankehitriny ny fitondrana sy ny anjara asa ny tsirairay satria tsy fantatra tsony na atraizan'ny fehitrasan'ny filohan'ny repoblika na atraizan'ny fehitrasan'ny prime ministre na atraizan'ny fehitrasan'ny olom-boafidy maro fa dia samy mametrapetraka n'izay tiany ataony amin'ny fomba anaovany azy. Hatreto tsy voahaja ny lalàna eo amin'ny resaka fifidianana be ny tanàna. Olana ny mbola tsy hamoahany seniny daty anatanterahana ny fifidianana no izy tsy mahaleo tena fa feheziny gouvernemanta amin'ny zotra-pifidianana. Ankehitriny tsika raha milaza fa tokony andeha zany ny fifidianana ny be ny tanàna eto Antananarivo izay mahatonga ny fikorontanana ny fako moa anisany dia hitatsika tsara fa tsy manana n'izany eto hoe indépendance na hoe fahaleovantena izany mihitsy ny CENI. Ny CENI izay milaza fa izy no mitatana ny fifidianana mahaleo teny hatramin'izao dia tsy milaza izy fa miankin-doha foana amin'ny gouvernemanta amin'ny famoahana ny lalàna. Tsy fantatra intsony na izy ny tsy manolotra daty na ny gouvernemanta ny tsy mamoaka lalàna fa ny zava-dehibe aloha dia lasa mifampiankina mifampiankin-doha mifanilika amin'ny raha rehetrarehetra atao eto amin'ity tany sy fanjakana ity ireo mpitondra izay hitantsika ireo ankehitriny. Maro ny antony mahatonga izany satria misy tombontsoa maro voakitikitika sy voaelingelina eo amin'ny tsirairay ka mbola mandamina aloha ny rehetrarehetra izay vao manao an'ilay asa ka izay no isan'ny mahataraiky zany ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Pejiny sosialy kosa indray ny fahadisom-panantenana sy ny fahitana ny fitotonga ny ara-toekarena eto amintsika no mahatonga ny olom-pirenena manaiky sy mijany eo amin'ny fimenomenomana sy samanloana ny tsy fahazakana ny rivotra iainana sy ny olana ara-tsy sosialy isan-karazany misy eto Madagasikara hoy nambarany mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsida. Tsy mahatoky intsony ny rafitra ara-politika misy sy mijoro ny malagasy ka leno izy ireo manaiky sy mangina manoloana ireo fahasarotana samihafa hoy ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny mialery azonombana sy taizina. Vidim-piainana midangana, jiro sy rano tsy misy, tsy fandriam-pahalemana mampiteny mona, tsy fanarahan-dalàna miopampana, tsy fahafahana mampiana-janaka sy mitsabo-tena raha sendra marary. Satrinany amin'ny andavanandrom-piainana ankamaroan'ny malagasy ireo. Mijano eo amin'ny fimenomenomana eo amin'ireo samy olom-pirenena, eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera nefa ny fanehoan-kevitra manohitra ny tsirariny. Mijanona ho fitarainana ny zavamisy ary amin'ny farany aza dia mivadika ho fanakena tsy sazoka izany rehetra izany.
na dia te hiady amin'ireo zavatra tsy aradrariny azany malagasy dia zary mionona sy miraviravy tanana. Anton'izany tsy fahatokisana intsony ny rafitra mijoro. Eo ihany koa ny fahitan'izy ireo ny fitotongana ny ara-toekarena tsy akato ka tsy maintsy mitsinjo ny tokantrano sy ny fianakaviany tsirairay araka izao fanazavany ny mpandinika fiarahamonina izao. Raha jerena tamin'ny événement 2009 makaty natao hoe 2022 makaty betsabetsaka kokoa ny fahadisompana tenana zany tamin'ny olona izay lelazaindrareo politologue hoe désillusion politique dia mety mitarika tsy fahatokisana ntsony amin'ilay système politique tsy hoe le mitarika na le tsy mitarika zany ny olany fa mety le système ray manontolo mihitsy no mampatonga azy tsy matokontsony an'izay fomba hitondrana ao. Zay hypothèse ray. Hypothèse faharoa mety hoe bon miteny moa zany satria hoe nisy statistika mivoaka hoe tena etsika amina resaka économie dia mety tena tafiditra ao anatin'ny tena fahasarotana lalina amina hoe mety hoe survie dia tsy satsony ianao manao satria lasa aventure mantsy zany raha vao miresaka famille ianao dia ny vady aman-janaka anao anatiny tsy misy zavatra sarotra malagasy ohatra vady aman-janaka dia mety hoe délicate be le situation na ohatra ohatran'izany zany fa tsy lavina koa aloha fa ny étude rehetrarehetra hatramin'izay dia miteny foana fa faible foana ny participation politique ny malagasy fa tsy amina fotoana sasatsasany tsy azo ny antoka ny aorinan'ilay fihetsehana raha tarehantsika zao hatramin'ny 1972 dia aorinany iny tonga dia fahadisom-panatenana be dia mandeha foana dia misy zavatra mitranga dia fahadisom-panatenana be ndraindray tsy le vokatry le événement zay nandraisany anjara mandisy fanantenana anazy fivoatra ny lehilahy rehefa avy eo nanjary lasa cyclique ny crise na ohatra zany mety tonga hatrany ny fieritreretana asoroko amin'izay zany reo zay hoe rehetrarehetra hoe mety amin'le situation satria misy olona mety amin'le situation iny zany asorintsika fa hoe raha misy catégorie-na olona acteur citoyen mety hoe tsy sa mandray anjara tsoro dia mety reo antonireo na izy économique na resaka tena désillusion. Araka salanisa farany navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taondasa 27 isanjato ny taham-pahantrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mianalatsaka ny $2 isanandro na manodidina 7,000 ariary ny ankamaroany ny tokantrano malagasy. Fidorohana zava-mahadomelina fanarana tsy ampiverana ny fivoarany teknôlôjia tsy fampiny fanabeazana tsy fisinasa ny fahantrana isan'ireo antony mampirongatra ny trangam-panolanana eto amintsika araky ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena ny fampianarana sy ny fanomezana asa ho an'ny tanora ny vahaolana amin'izany raha ny fanazavana ny fahasaina mitoroka ihany koa dia fomba iray hanampy hifehezana ity tranga mamohitra ity fanadiadiana. Zaza telo isanandro no hiaran'ny fanolanana eto amintsika raha ny taremarika voaray ho an'ireo samy toroka tamin'ny taona 2024 iny. Araka izany, nirongatra tato ato ny fanolanana ireo zaza tsy ampy taona eny anivon'ny fiarahamonina eny. Lehilahy efa nahazo taona na ireo tovolahy no mahavandoza amin'izany. Ho an'ity taona ity indray, nanomboka ny 25 janoary lasa teo, trangam-panolanana tsy latsaky ny telo no re. Anisan'izany ny fanolanana ilay zazavavy 17 taona teny Sabotsy Namena tamin'ny tsy herinandro ity. Tovolahy 20 taona efa nitomboka ponjafonjo Makentsy afano nahavandoza da amin'izany. Tranga faharoa ny fanolanana iray rangahy 70 taona ny Sandrimbadiny 12 taona monja teny Akadikely Ilafy. Tranga fahatelo ny fanolanan'ilay lehilahy lehibe 19 taona ny zanak'ilay vehivavy Zakaizany izay zazavavy 20 taona monja tany amin'ny Fokotany Paris commune Ambanivohitra Tolanaro. Angoatra ny fanaovan'ireo zazavavy sy tovovavy fitafiana mampiseho vatana sy tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina mahamalagasy, anisan'ny fototra goavana mampirongatra ny fanolanana eto amintsika ny fidorohana zava-mahadomelina, ny tsy fahampian'ny fanabeazana, ny tsy fisinasa sy ny fahantrana, ny areti-tsaina hoy ireo olom-pirenena naneho ny heviny mikasika ny zava-misy. Na eo aza nefa izany misy foana ihany koa ny vahaolana araka ny voalaza hatrany. Ny fanabeazana tena hitako hoe champion anatin'ilay izy dia hitanareo ny akabetsahany ankizy zany ohatra ny lasa fotoana tokony sazambola tokony hianatra nefa efa mirenireny dia lasa manaonao foana fa ny akabetsahany olona tsy mianatra sy ohatra izany dia lasa mifokafoka rongony dia lasa tsy olona tonga saina fa manao abibiana
vokatra le fifohana rongony dia lasa mirongatra be le izy. Ny rongony zany aloha antony anankiray mahatonga le fanolanana satria raha olona lucide be zao a tsy avitan'le zavatra abibiana be ohatran'ireny. Ao anatin'izay tsy fisina azy tsy manana asa dia lasa manaonao foana e zay fa raha manana occupation izy a dia occupé any amin'le zavatra ataony. Fa ny olona tsy anasa tsy anasa zany a lasa mirendreny fotsiny dia voataona ny olona amin'ny zavatra ratsy. Zava-misy zavatra hitako ny betsaka ny ray aman-dreny ny sahirana dia lasa tsy makarakara n'le zaza tsony tsy même manany olona manana ny manan-katao ary a ny zanany ohatrany tsy tiarana satria any fivelomana any miala maraina dia ariva vao tonga dia lasa tsy voara-maso ny zaza dia voataona ny olona any an-kafa any ka na manan-katao ala ray aman-dreny ndraindray a voataona any amin'ny zavatra hafa ihany ny ankizy tsy mametsina ny ray aman-dreny koa fa le fivelomana koa tena mahazana be. Mela ny mahatonga an'io le fanolanana io dia avy eo a le resaka film io zany tokony ferana zay zany tena mety amin'io. Le gasy zany manaraka foana amin'le zavatra ratsy fa tsy mba mandinika sy ny zay zany problème an'io. Misy fandraisany mihitsy amin'le fantrany gasy. Olana zany dia mamorona atao zay azahoan'le tanora asa famoronana asa zany tena vaolana amin'io. Dia amin'izay zareo tsy manaonao foana. Misy andraikitra sy adidy ho an'ny firenena zany izy. Le fiainana mihitsy zany amin'izao nefa amin'ny ratsy rona amin'le ratsy daholo ny sain'ny olona ny ankabetsahany. Le teknôlôjia zany zay efa mivoatra dia any daholo ny sain'ny olona ny ankabetsahany. Ohatrany hoe tsy amin'ny fialamboly koa zany le tanora amin'izao na le lehilahy sasany dia lasa ny fidorohana zava-mahadomelona dia miteraka le fanindrina ao anatiny dia lasa ohatrany hoe any amin'le fanolanana ny mandeha. Isan'ny sakana tsy hahafongorana ny fanolanana ny tsy fahasahiana mitoroka ary dia vitan'ny raharam-pihavanana ilay herisetra mamoha fady. 720 isanjato ny aran'ny fanolanana ihany mantsy no samy mitoroka, hany ka mirihariton tsy nanao na inona ndraiky amin'ny 20 isanjato nireo mpanao heloka. Isan'ireo lahadinika gatroan'ireo parlementaire mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana amin'izao ny momba ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana ho an'ireo olona nanao heloka be vava toy ny fanolanana. Eo ny fampiarana ilay atao hoe castration chimique na tsindromy maranam-panafody mampalemby sy tsy mampiteraka intsony ny mahalehilahy an'ireo olona tratrana an'olana. Eo ihany koa ny fanasaziana eo anelanela ny 5 hatramin'ny 20 taona asan-terivozina na fanagadrana mandra-pahafaty an'ireo tompon'antoka amin'ny fanolanana. Samy andry na olanina tsy sy ny fampiaran-dalàna moa ny olom-pirenena. Vaovao tsy fandriam-pahalemana voasokajy isan'ireo faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra ny eny Ambolokandrina manomboka amin'ny 7 ora alina dia efa tsy azo andehanana intsony eny an-toerana raha ny fitarenana nataon'ireo mponina teny an-toerana nanangona ny vaovao Hunjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Toerana anisan'ny mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny eny amin'ny faritra Ambolokandrina sy manodidina saika ho isan'andro no andrenesana olona miantso vonjy eny amin'ity faritra ity raha ny fitarenan'ireo mponina. Ny mpivarotra mandeha maka entana maraina ny tena lasibatra ankoatr'ireo olona tratramody alina. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny famaizinana noho ny tsy fisian-jiro manazava ny tanàna amin'ny alina. Tena enjana be ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity Ambolokandrina ity. Arivariva dia efa misy miantso vonjeo maraina moa indrindra eo amin'ny valivalo amin'ny 7 zany dia efa misy miantso vonjeo. Lololo ila isan'andro fa zao efa tsy dia manana tsony. Malipetsena maraina ihany no amin'izao satria mandeha ambony. Dia inona no tena ataon zareo manendaka ve sa misitina telefona sa ohatrohatrany zany ataon zareo daholo. Fandriam-pahalemana ty aminay aloha ratsiratsy e. Raha ty aminay aty ambany aloha zany dia tsy dia tena hoe azo lazaina hoe mamay fa le hitanao le faritra miakatra ny atsena amin'iny zany tena ratsiratsy ny fandriam-pahalemana tsy dia ino moa tsy dia azo atao mody alina. Misy daholo na mpangalatra na mpanendaka dia misy mpanolana. Amin'ny sivy zany ianao dia efa tsy afaka hoe mandeha irery zany. Ny tsy fisian'asa no anisany mampiroborobo ny fanendana sy ny fanaovana sito mahery ary mivakitrano eny Ambolokandrina ho hiatrano ireo mponina. Raha hoe amina manokana aloha dia resaka hoe tsy fananakasa. Sahirana be zany le vahoaka izay ny tena marina. Ka marony aloha raha hoe sisy eno dia tanora. Matetika zany hitanay bandy kely anona reny daholo manendaka amin'ny toerana maizimaizina. Manjaka manenana Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana, tsy alina tsy atoandro
tsy an-tanàn-dehibe na ambanivolo fa samy mezaka miaro ny ainy sy ny fanana ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano. Ny atsasa manila ny tanora malagasy 10 hatramin'ny 30 taona tsy anasa avokoa. Araka izany, ambony ny tany tsy fanananasa ny tanora eto Madagasikara. Tery ny tsenanasa eto amintsika hoy ny tompon'andraikitry ny fitoerana mpandray-piasa iray, ary ambony ny masotsiva napetraky ny orinasa mitady piasa ka mahatonga izany tany tsy fanananasa ambony be izany. Onjalalaina Ranevy Manana, Mateo Prince Atrany. Olona manodidina ny 100 isan-kerinandro ny tonga manaritra taratasy fangatahana asa amina fitoerana iray mpandray-piasa eny Ambohipo. Misy amin'ireo tsy manana diplôma fa ao ihany koa ireo navita fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony saingy sahirana amin'ny fitadiavana asa. Amin'ny ankapobeny dia ireo orinasa mila piasa ny mifandray mivantana amin'ireny fitoerana mpandray olona mitady asa ireny. Ireo orinasa manome masotsivana tadiavina amin'izay olona ilainy. Ny fitoerana kosa avy eo no manao ny sivana rehetra amin'izay taratasy fangatahana asa voarainy. Fandehan'ilay izy dia orinasa mandefa aminay hoe mitady an'izao izay ohatra mitady directeur d'agence ohatra dia zao profil tadiavinay société dia rehefa avy eo zahay mitady an'io alefanay ilay izy soit publienay par Facebook, misy fotoana izay mandefa amin'ny gazety vita izay rehetra dia filtrenay indray ilay dossier rehefa azo rehefa eo. Rehefa filtre ilay izy dia alefanay ilay amin'ny société indray mandeha dia mijarany zareo an'izay ny phase finale hoe ity mety aminay ity fa mipasser premier entretien aminay parce que ilay olona aloha dia anay société amin'izay izy mifarana. Misedra olana hatrany amin'izay fitadiavana asa ny mpianatra vao navita fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Misy amin'ireo tanora kosa no mitady tany malemy andrenam-pangady raha ny fanehoan-kevitra ity tompon'andraikitra iray ity hatrany. Donc 2019 satria somary teritery marché de travail tatoato satria mivoaka ireo andeha nijery manontolo ilay mpianatra tena hoe mbola feno aloha. Bao ilay société mitady olona 10 ans d'expérience tsy feno izay ilay critère pour les sociétés aloha. Eo koa amin'ny resaka taona les sociétés matetika efa 35 ans de plus foana ny tadiavina. Ny sasa mbola tsy ambanimbany izay ilay vita ilay fianarana. Eo somary sarosarotra fa tsy mifanojo foana zany ilay besoin des sociétés sy ilay besoin des mpianatra. Dia or koa nefa ilay ankizy amin'izao somary izay zavatra tsapako somary variana amin'ny zavatra mora andaina fotsiny. Asa mora vetivety ahitana vola. Raha ny antontanisa farany mandidina 7 isan-jato ny tanora malagasy 12 hatramin'ny 30 taona dia tsy anasa avokoa kanefa dia sala taona tokony hamokatra io. Misy amin'ireo navita fianarana manao asa tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana ananany sy ny fianarana noratovany. Vitsy ny tsenan'ny asa eto Madagasikara. Izany eo ihany fa ny saina tia karokaroka ny seha-mpampianarana azony tanora mamorona asa ihany koa tsy ampy any ka tsy mahagaga raha ambony ny tany tsy fananana asa eto amintsika. Pejy ny fahasalamana mila verina ireo fepetra sakana toy ny fanasana tanana, ny fanajana ny elanelana ary ny fampiasana gel désinfectant, isorohana ny fiparitana sy ny firongatry iray areti-maso conjonctivité bactérienne. Efa miparitaka manerana ny faritra eto Madagasikara ity areti-maso ity raha toa ka tany Mahajanga no nahitana tranga voalohany ny faraparan'ny taona 2022 lasa teo. Aretina tsy mifidy vanim-potoana ary tsy mifidy salan-taona ny conjonctivité bactérienne. Fanadiatina. Aretina tsy mifidy vanim-potoana ary tsy mifidy sokajin-taona ny areti-maso conjonctivite bactérienne, fantatra amin'ny anarana hoe MIG, izay mirongatra amina faritra maro manerana ny nosy ary efa misy tranga hita eo Antananarivo renivohitra. Amin'ny ankapobeny dia entin-drivotra mikroba fototra ity aretina ity ka izay no mahatonga azy mora mifindra. Anisan'ny fiarovana lehibe tsy hiparitahan'ny aretina ny fanajana ny fahadiovana sy ny tsy fikitikitihana amin'ny maso. Geste barrière aloha tsara jena foana mitovy tamin'ny vanim-potoana coronavirus ny fanasana tanana matetika indrindra amafisina tsara foana izy satria tsika manana fahazarana mikosika maso izay tsy tokony atao mihitsy kanefa ny tanantsika mitondra loto be dia be makany amin'ilay maso fa mandeha mivoaka dia mila mivimbina gel maina ohatran'izany dia rehefa mba mavy mandray zavatra dia manasa tanana kely. Ny mifandraindray tanana koa tena mbola fadina hatramin'izao
dia areti-maso amin'izao io mety miseho koa izy na vanim-potoana ririnina fa varatra maitany mety iseho foana zany izy fa izay fotsiny zany hoe mila mafisina geste barrière. Mialohan'ny fahavalo taona dia tokony entina mizasy mijery maso ny zaza mba hanamora ny fitsaboana azy raha sendra misy tsy fahasalamana amin'ity taova ity. Ny fampiasana ny teknôlôjia toy ny écran no anisany mahatonga ny areti-maso mirongatra amin'izao. Ny areti-maso aloha matetika iny zany zavatra misy ao anatin'ny olona tsirairay fa zany hoe ny fomba fisehony no samy manana ny fomba fisehony. Raha ohatra hoe tena raha ohatra hoe tsy maso tsy mahita izy dia solomaso ny amena. Raha ohatra hoe maso aretina zany hoe patologie mihitsy izy dia zay no mandeha miréféré any amin'ny hôpital lehibe. Ny écran téléphone, ordinateur, télé ireo zavatra hoe anisany tena miteraka areti-maso be mihitsy amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny tanora ny ankizy moa zany satria miainga avy any amin'ny fahazazana foana ny zavatra rehetrarehetra. Ny ankizy amin'izao zany efa diso mivalapatra be loatra amin'ny resaka écran dia lasa mitarika tsy fahitany maso alavitra intsony fa ny akaiky foana sisa no mijery. Tokony averina ny fepetra-saka ny aherovana ity areti-maso ity tsy hiparitaka indrindra fa any amin'ireo toerana be olona toy ny any amin'ny toeram-piasana, toeram-pianarana, ny toby fiantsona amin'ny fiara avy any amin'ny faritra. Ny fanatoana toeram-pitsaboana ihany no ahafahana mahazo fandraisana an-tanana sahaza rehefa sendra misy tranga mampiahiahy. Mijany amin'izay vaovaony fahasalamana izay ihany ny gadona ny maraina teo amin'ny serana sambony Toamasina ilay sambo hôpital lehibe Merci Chips natanteraka fandidiana maimaimpona ho an'ny malagasy manerana ny nosy. Efa nisokatra ny volana novambra lasa teo ny fisoratana anarana ho an'ireo isitraka izay fandidiana maimaimpona izay. Ankoatra ny fitsaboana dia isy ihany koa ny fizarana traikefa ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo sy ny fanavozana samihafa amin'ny sehatry ny fahasalamana. Manodidina ny 10 sy eo ny fandidiana maimaimpona atao mandritry ny rotaona izanoana eto Madagasikara. Fandidiana avokoa no ataony amin'ireo marary mila izany hatramin'izay. Heverina hijanona 10 volana amin'ny serana sambony Toamasina izy ary hiova toeran-kafa indray aorian'izay. Ny taona 2017 no niforoana n'ity fikambanana iray isam-pirenena ity taty amin'ny kontinanta ny Afrika. Ny taona 2012 no nandalo teto Madagasikara ny sambo hôpital Merci Chips. 7 taona tsy aoriana dia izao izy niverina eto amintsika izao indray. Vaovaony fanatanjahantena kosa indray. Hanomboka rampitso ny Grand Slam de Paris amin'ny taranja judo. Andray anjara amin'izany kitany judo malagasy Rasoanaivo Lora eo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao. Efa eo amin'ny andiany 15 ity lalao goavana frantsay ity ary ity no lalao farany mialoha ny olympique tanterana ny antoerana ihany. Ny roa hatramin'ny 4 febroary no anatontsany izany ary efa nigadona teny antoerana ny farany herinandro teo i Lora niaraka tamin'ny filohan'ny judo malagasy sy ny filohan'ny komite olympique. Feno ny fandaharam-potoana ho an'ny Rasoanaivo Lora satria aorian'ity lalao ity dia hiatrika sady ny fampiofan'ny raisam-pirenena andraisan'ny mpikatroka 700 maneran-tany karakaraina ny La France ny 4 hatramin'ny 6 febroary ho avy izao ihany koa. Itoy amin'ny fiofanana any amin'ny ivitoerana olympique ny fédération ny raisam-pirenen'ny judo any Hongrie. Fa ao anatin'izany dia hitodi-dohatsy Afrika ihany koa izy handray anjara amin'ny lalao afrikana natanterana ny volana martsa izao ary ny fiadiana ny tompon-dakana Afrika sokady senior ny volana aprily 2024. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany mandalo haintany mivaivay Catalogne no ny fiovaovan'ny toetrandro voafetra ary entitra ny tompona andraikitra amin'ny famatsiana rano ao amin'ity vondrom-bahoaka ny Espaina ity. Miaina avokoa araka izany ny fandaniana ho an'ny isan-tokantrano indrindra amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Euronews. Miomana amin'ny fanambarana amiena no ny ahitany Catalogne na ny vondrom-bahoaka mizakatena any avaratry Espaina. Na ena avokoa ny tosi-drano ho an'ny komuna maro. Miaritra ihany koa ny loharano any Barcelona ary tsy maintsy miroso amin'ny fanapahana amin'ny ampahan'ny famatsin-drano ny tompona andraikitra any an-toerany. Efa tamin'ny volana aogositra septambra tany no tao anatin'ny amiana ny tombon-drano lehibe 3 tany amin'ny faritra Vitsolona. Ankehitriny anefa miaritra ihany koa ireo any amin'ny faritra Beolona tanairana ny rehetra itsitsy rano hoy Anna Barnadas, sekretera misahana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ao amin'ny gouvernemanta Catalogne. Ho mafy araka izany ny fepetra ho raisina amin'ny famatsin-drano rehetra na ho an'ny isan-tokantrano na ho an'ny toerana fandraisam-bahiny sy ny sambo mpitondra vahiny any an-toerana. Tsy afaka hisitraka 200 litatra toy ny mahazatra isan'andro intsony ny olona tsirairay.
ho mafy hatrany izy any fipetra izany raha tsy misy fiovana ao anatin'ny fotoana tsy voafaritra araky ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny fiovavan'ny toetriny andro ihany ho fitadiavana vahaolana maharitra dia iroso tsikelikely amin'ny famadihana ny ranomasina olona saran'ny fisotro ihany koa mampanahy koa araka izany anefa raha samy iroso amin'ny fanadiovana ny ranomasina ny rehetra kanefa ny haintany sy ny fanimbanana ny tontolo iainana mitombo ihany tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombo-vavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farandry hoarainao misesy izao kosa ny fandarana ahoana marina global news ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe de beekeeper ny sampana fampalalam-baovao kosa tombo-kilasy tombo-vavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko